Rive-Toza Change, ny tombo hetsika lasa forte tempête tropicale. Fitsaranana fandrarana ny fonja manome valombe fapolozy amahana ny olana ny SMM. Fiovana sy fanovala eto amin'ny firenena andraikitra ny rehetra fotoana izao anavaozana ny rafitra rehetra eo ny fanavana. Alarobia 12 oktobra 2024 faltafaraka amin'ny reto kilasy tongoavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny arabary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny politika avy hatrany gouvernemanta tsy hanao kabary ahafahanao vokatra azo tsapahitana no apetraka raha ny fanazavana nentin'ny praiminisitra Rajaonarivelo Eritsalama androany nandritra ny lanonana ara-pomba ofisialy nanaovana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny praiminisitra teo aloha ny jeneraly Zafisambo Rufin Fortuna Dimbisoa sy ny praiminisitra vaovao Rajaonarivelo Eritsalama Andriamasy tetsy amin'ny lapany Mahazoarivo tonga nanotrona izany ireo mpanjakana maro ny rafitra samihafa ireo manamboninahitra sivily sy miaramila ary ireo atompona andraikitra ambony istantsokajiny fanampanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Miantso fitoniana ny praiminisitra teo aloha ny jeneraly Zafisambo Rufin tsy tokony atao ankamiana ihany koa izy ny fananganana rafitra vaovao. Mila alavirina tanteraka ny valifaty na ankolaka na mivantana ary mba tena ny fitiavan-tanindrazana no ibahana eto amintsika. Efa maro ny krizy nandalo teto amin'ny firenena ary tsapako fa tsy ady amin'olona no ilaitsika fa ady amin'ny tsy fitoniana amin'ny tsy fahamarinana ary amin'ny fantrana mandritsikitsika. Ny vaholana dia tsy hita any ivelany fa eto amintsika eto ihany amin'ny fampidiniana amin'ny fampiresahana paindrena tsy misy fanilikiliana ary fanajana ny mahasamy malagasy zavaty. Tokony hajaina koa ny lalàna sy ny rafitra natsangan'ireo mpiaro ny lalam-panorenana satria isika dia manamboninahitra sy olom-pirenena miaina ny sata republikanina fatro-mandala ny lalàna ary tsy tokony atao ankamiana ny fananganana rafitra vaovao fa mila fandinihana sy fahaiza-manao avoleta izany. Ankoatr'izany moa dia tokony hojerena aloha ny famahana ireo olana miteraka krizy miverimberina mba ho mafiorina ny fototra sy ny faka amaran'ny fanorenana. Sy ngamiko manokana izany ny fisian'ny fitanilana isa-paritra izay ienan'ny vahoaka malagasy hatramin'izao. Ho avy tsy ho ela ny fananganana gouvernemanta vaovao atao anatin'izao fitondrana izao hoy kosa ny praiminisitra vaovao Rajaonarivelo Eritsalama androany. Gouvernemanta tsy hanao kabary fa hanao vokatra azo tsapahitana no apetraka. Naneo ny finiavany hitondra fanatsarana lehibe amin'ny asa fanarenana aingana sy fampandrosoana ny Madagasikara ny tenany raha ny fanamafisany. Androany dia nisokatra ny pejy vaovao amin'ny tantara Madagasikara. Pejy vaovao satria pejy feno fanampy. Nefa koa feno zavatra ary fanantenana vaovao. Masina sy mavesatra ny andraikitra napetraka aminay dia ny anarina hanavao ary hanatsara ny fiainan'ny malagasy tsirairay. Tsy amin'ny teny tsony zany fa amin'ny asa, amin'ny zava-bita. Ito dia mbola mamerina ireo teniko. Antsika namana mpanao gazety ny aleko hoe tompoko dia hiasa fa tsy tena hikabary. Dia veloany vokatry ny asa no resadresantsika amin'ny fotoana mamety azy. Ao anatin'ny fahanginana koa no ahafahana mavita ny asa tena izy lavitra ny tabataba. Sotoavina telo moa maritra ny fitondrana vaovao raha nambara ny praiminisitra Eritsalama Rajaonarivelo. Ny fanajana ny lalàna sy ny fanajana ny fitsipika amin'ny feny fiarahamonina, ny tena fihavanana ary ny fiaramientana amin'ny samy olom-pirenena. Iompana amin'ny mangarahara sy fandraisana andraikitra ny asa ho fampiarana ny tolérance zéro. Ho saziana avokoa ireo meloka sy nanotikodina ny volam-panjakana ary tsy maintsy hanonitra izany hoy ny fanamafisana. Ho avy tsy ho ela ny fianatsanganana ny gouvernemanta vaovao izay gouvernemanta mpanantanteraka mangarahara ary tompon'andraikitra izay tsy ho avy eo hanao teny mamy kabary io fa ampiseho vokatra mazava
tsy azo tsapahitanana tompo lasy tompo vavy araky ny toromarika napetraka omaly dia efa navoaka ny fandaminana manokana momba ny fiarovana ny fananam-panjakana izay fiara na fitaovana na trano ampiasaina tsy amin'ny asa ara-dalàna dia tsy maintsy averina amin'ny fampiasana azy araky ny tokony ho izy ary manantena anareo mitady filaminana anampy amerina tsy fisian'ny kabraraka tsy anaiky ny fanararaotana ny kolikoly ary fandaniany impona itsika iverina amin'ny fahamatorana ny fifehezana ary ny fitandremana amin'ny fananana iombonana isika satria ny fananana iombonana dia tsy an'olona iray na antokon'olona fa ny vahoaka malagasy manontolo izay no tena hasan'ny fitantanana marina sy madio tsy maintsy enjehina sy saziana ireo rehetra manimba ny asan'ny firenena amin'ny fanotokitonana volam-panjakana na ny harem-pirenena izany dia tsy hisy izahana tavan'olona tsy hisy hoarovana noho ny mahavana na manamana izay meloka dia tsy maintsy mamerina sy manonotra na eto an-tanindrazana zany na ny vilany izany no ataontsika hoe politika zéro tolérance ny sotoavana faharoa dia ny fihavanana io dia tena malagasy maha malagasy atsika io ka dia andao hitandrina sy amelina ny fiombona-po amin'ny maha malagasy atsika sotoavana fahatelo dia ny fiarah-mientana satria tsy afaka irery ny fitondrana foibe fa mila ny fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra na eto an-drenivohitra na ny ambanivohitra fiarah-mientana satria ny mitabe tsy laniny mamba ary ny akanga maro tsy vakinamboa tontosandroany tetsy amin'ny lapany mahazo arivo ny lanonana ara-pomba ofisialy nanaovana ny fifamondram-pahefana teo amin'ny praiministra teo aloha ny jeneraly Zavsan Brufin Fortuna Dimso sy ny praiministra vaovao Rajaonarovelo Eritsalama Andriamasy tonga nanotrina azy ireo mpanjakana maro eo anivon'ny tafika samihafa ireo manambonaahitra sivily sy miaramila ireo tompony andraikitra mona isantsokajiny mahakasika ny raharam-pirenena izay mila petraka aingana ny tondrozotra ny programa ny rafitra izay ahitana ireo manampahaizana isan'ny tokony malagasy eo ambany fifehezan'ny praiministra miandraikitra manokana ny fanovàn-drafitra hoy ny fanambarana nataon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena androany maingany fotony fankakevitra notsipian'izy ireo mazava ihany koa fa mila atao aingana ny fitsiriana tsy mitanila ny fitantanana ireo androm-panjakana sy ny ministera raha voaka mangarara tanteraka ny vokatr'izany ho fantatry ny olom-pirenena fanadihadiana nampahazovana ny etsika teto amin'ny firenena ny tsy fianona ireo fitarainana sy ny atahita-bahoaka ny KMF Knoe androany demokratura no nisy teto izany hoe fanjakana ara-dalàna no nisy fa fanjakana tsy tan-dalàna ka nampanjaka ny tsy fitokisany olom-pirenena ireo rafitra mijoro miampy ihany koa ny didi-jadony fotoana narenana ny lesoka sy anatsarana ny rafitra rehetra izao ho ny KMF Knoe profony zany a ilay zay miteny teto na izy makany amponja na izy makany ivelany na izy misafidy angina zany ny endrika na demokratura ny fanjakana teto dia tsy nanjakan'ny fisara-pahefana intsony zay atao hoe roa saray roa raha ohatra ka hoe satria hita teo le ataona hoe fahefana politika izay narafitry ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna raha ny tokony hoe izy tokony izara reo ary tokony samana ny fahaleovatenany fa teto amintsika raha namaky tsara isika fa ny rafitra ho iray ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna zay ataona hoe fahefana politika ary iny fahefana politika ny victime tamin'izao tolona izao
tsy vaolana nanaovana ny fifidianana amin'izao raharaha misy eto amin'ny firenena izao izy ireo nanolo-kevitra ny KMF Knoe nanaovana ny fifidianana aorian'ny fametrahana lalam-panorenana vaovao nanoatsaraina ka miainga avy ny fotony. Nisy ny famindram-pahefana ivelan'ny fifidianana. Lalam-panorenana nefa tsy manaiky afa-tsy ny famindram-pahefana ao anatin'ny fifidianana. Izay na tonga ny ACC nandray ny jurisprudence, nandray ny fanapahan-kevitra. Ny jurisprudence dia le hoe fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana manana raha na manana filaharana koro, tsy haiko mandogana ny koro amin'ny teny gasy fa fitsarana izy amin'ny teny gasy, manana raha koro rehefa misy tranga manoloana azy ka mangina ny lalàna. Ny situationtsika teto zany nangina ny lalàna dia naka fanapahana izy, dia iny fanapahana iny zany niengany ny zavatra rehetra orinan'io, donc tsy any amin'ny teteza mitatsika. Aminay ny fifidianana atao rehefa voadinika tsara ny fanitsin-drafitra zay atao ka apetraka ny rafitra zay vao mirosotsika amin'ny fifidianana. Mila petraka ainga ny tondrozotra, ny programa, ny rafitra izay ahitana ireo manampahaizana isan'ny tokony malagasy eo ambany fifehezany praiministra iandraikitra manokana izany fanavaozan-drafitra izany ary miaingany avy ny fotony fakakevitra hoy ny fanamafisana. Ity selule ity dia mipetraka eny ambany fihehen'ny primature ka tsy mandray karama. Fa kosa tokony isy volam-panjakana fa mpanandehanany raharahany io selule io. Io selule io no iantoka ny fakakevitra zay manana dingana anankitelo. Dia ny dingana communal. Nahoana moa ny hoe communal satria ao nivon'ny commune ange normalement raha tena manaja ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana le commune dia tokony misy an'ilay hoe RIF na ny hoe SLC. Amintsika miteny zao tokony samy manana SLC ny commune. Zany hoe rafitra anankiray zay ahitana ny ankolafo-kely maro samihafa ao anatin'ny commune io. Ao no ataony fandiniana. Tsy misy tolo-kevitra avy aty ambony na avy aiza na avy aiza. Fa zareo no mandinika hoe zay zany mahita hoe misy loha-hevitra dininy be sy ny maro. Ny commune rehetra manerana ny nosy. Fa ny faritra tsirairay dia omena thème tsirairay. Satria be dia be ny système mila ovana. Mba ahafahantsika manatanteraka azy dia isam-paritra omena thème spécifique, thème manokana mba hodiny. Mila hafainganana ny fitsirena tsy mitanila ny fitantanana ny androm-panjakana sy ministera tsirairay hoy ny KMF Knoe. Tokony hangarahara sy ho fantatry ny rehetra ny momba izany, indrindra ireo skandale maro teto amin'ny firenena ka tsy nisy toy ny intsony mandrakandroany. Mba hialana amin'ilay endriky ny démocrature averiko foana zay nitsanga teto, isan'ny misy zavatra mafanafana dia tenena foana hoe misokatra ny fanadiadiana dia tsy fantatra ny vokany. Ary androany zay dia mbola mitaky amin'ny fitondram-panjakana io rehefa hanao fanadiadiana ihany nareo, avao nareo ina marina ny mikasika ny bombo sucette, avao ina mikasika ny l'écran plat, avao ina makasika ny fitantanana ny volan'ny coronavirus teto Madagasikara zay nisy fa sy ireo rehetrarehetra zay nisy fanadiadiana zay nisy teto. Tsy valy faty izany fa fampanjakana ny tany tandalana. Ny sitona laklosy ny KMF Knoe ny anoezana sata manokana ny kianja ny 12 May. Izy ireo izay mitaky ny sy ny fifampiainona ankalamanjana anehoana ny marary ny vahoaka sy anoloana tolo-kevitra ho amin'izany. Omeo statut manokana ny 13 May. Ao lalàna ifehezana ny 13 May satria efa tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe tantara-pirenena ny 13 May. Manana ny satany eto amin'ny firenena ny 13 May dia aleo omena azy izay satany izay. Fototra ingany fiovana ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena rehetra amin'ny raharam-pirenena ka tsy handrandra olo-tokana na sokajin'olona hitondrana izany. Mitaky fahasaina sy fijoroana ny fanaraha-maso ny fitondrana ny raharam-panjakana eto amin'ny firenena ka tsy ho mpitaza-potsiny fa ho sahitoroka ny tsy mety. Fa tsy manaiky ny praiministra vaovao ny randrana syndikaly izay tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena tsy mba zaza androany mitaky ny anlona azy. Milaza ho vonona andray ny anarana izay atolotry ny syndika ny filohan'ny anteny miram-pirenena ka hitondra izany any amin'ny filoham-panjakana raha ny fanazavana mitontolona ho amin'ny fanovana eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana izy ireo fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary Matteo Princy. Efa tsy izoveny eo amin'ny setry ny fandrarana sy ny tontolo ny mpiasa malagasy intsony ny praiministra vao no tendrena atao anatin'izao fitondrana izao raha nambarany ny randrana syndikaly androany. Notsindrin'izy ireo manokana tamin'izany ireo karazana tsindry samihafa natao tamin'ny mpiasa ka antony tsy anaken'izy ireo azy sy nangatany ny anoloana ny praiministra teny anivy ny anteny miram-pirenena androany. Milaza ho vonina andray ny anarana izay atolotry ny sandika ny filohany anteny miram-pirenena ka hitondra izany any amin'ny filoham-panjakana raha ny fihaonana teo amin'ny rotonta raha ny fanazavana. Ny praiministra nitendrenareo amin'izao zay dia isan'ny nanjara
hatramin'izay izay any akady Madagasikara resaka toe-karena am'izao fotoana tsisy nivoarana mihitsy ary izy ihany koa isan'ny toriny randrana syndikaly teny amin'ny Bianco tamin'ny 2024 mikasika ny fanaovana tantely efa-drako ny volany Trinaposa dia mazava loatra mila naposa hoe sao dia misy efa vaovao tsy fantatrareo zay dia zay natongavana eto nazavava ihany koa zay hoe nareo teto amin'ny solombavambahoaka nandalo teto aminareo ny code de travail izay mamono mpiasa laninareo tsisy fantsiana zao nareo mbola mandefa olona indray izay mitady amono mpiasa malagasy dia zay no mahatonga anay tsy ny salasala noho ny samy fiarahana amin'ny tolony voaty ampiandohana dia efa indro zay mitondra ny fantsiana ao anatin'izay dia nanambara moa izany hoe voaray ty hitany teo mitombona daholo azay nambara mitombona daholo reto zavatra teneninareo reto ary ho ampitainay any amin'ny ho ampitainy any amin'ny lehiben'ny fanjakana vaovao etsy-andaliny koa moa izany ny teny hoe aleo mba satria ianareo zany mpisehatra amin'ny sehatra tsy miakina dia aleo mba isy anaran'olona ihany koa izy mba asio zay ozany tsy ato anatin'ny taratasinareo asio anaran'olona raha ohatra hoe mba hitanareo hoe olona ohatran'izao any tokony hitondra ny fanjakana zany tsisy vokatra azo antenaina indrindra ho an'ny mpiasa malagasy araka izany fijoroany hoy ny fanamafisana zao zao aty amin'ny mpanatanteraka mihitsy ny mpandraraha tsy antenaina isy vokany ho an'ny mpiasa hatramin'izay dia natao akila baofoana dia misy koa ny etsy-andaliny fanaovana toto be dia be satria mena vahana loatra lay mpampiasa zany hatramin'izay ka raha prime ministre be no mpampiasa dia mazava ho azy fa vonaika tongilana ho any amin'ny mpampiasa zany ny tonga amin'izao fotoana zay dia zay ny tsy mampety anay ao anatin'le izy ary zao mbola manentana izahay zany hoe ataovy eo amin'ny siny maromaro iraisana reto ny fanaindrena prime ministre nandray anjara mivantana tamin'ny tolom-bahoaka nitaky ny fanovandravitra niaraka tamin'ireo tanora fikambanany mpanao politika solombavam-bahoaka teny akianja ny avy amin'ny sandika ivondrona ny mpiasa raha iombonana araka izany ny fanaindrena olona saingy tsy nakana ny hevitra izy ireo akory zany fa tsy nisy misy anatao fakahakevitra ny avahoanay aty amin'ny sandika ny sehatra tsy miakina ny aloha zay zany dia anareo solombavam-bahoaka dia tokony mbanaka ny hevitry ny avaty aminay ka aminay zany namafisana ny teniny namana teo dia tsy mety aminay ny fanenjena ny prime ministre vaovao tsy mijanona fa vao maika miamafy ny tolona ataon'ny sandika hoy ny sekretera jeneraly ny randrana sandikaly androany miantso ny vahoaka mba hanome fotoana iasana ho an'ny praiminisitra vaovao sy ny gouvernemanta tsangany fa tsy tsara azy mialoha Iralahy Mahary Lino mpanao politika nilaza ny tena ny famanamarika ny fitondrana manaja lalam-panorenana ny fandraisana anjara ny filoham-panjakana amin'ny SADC ka tokony hotohizana amin'ny fananganana rafitra matotra izany na dia tsy ho vita anatin'ny roa taona zany fanarenana tanteraka ny firenena dia ilaina ny mangarara sy ny fahaiza-mitantana ary tsy tokony ferana ny fanehoan-kevitra raha tsy mahafapo ny asa ny fitondrana Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao tokony avela hiasa aloha ny praiminisitra vaovao ary aroso azy sy ny gouvernemanta vaovao vao hitsangana ny fototr'olana sy ny olana ara-tsosialy rehetra nitarika ny tolom-bahoaka izay voatsaraina amin'ny asa ny lehiben'ny gouvernemanta Razafintsalama hoy ny mpanao politika Ralahy Mahary Lino tsy tokony izao sahady dia hitsara ivelany fa olony Ravatomanga ity lehiben'ny gouvernemanta vaovao ity satria mpandraraha ary saika nahitana azy avokoa ny sehatra tsy miankina rehetra ho hiatran ny fanazavana androany sika efa manana prime ministre voatendry ary mahabe resaka ilay fanendrena prime ministre ka io tiako lazaina aminareo hoe article zaraina fa na jesosy ary hoany voatendro prime ministre ny malagasy eo dia isy ahita indray fa efa mifampiresaka tamin'ny Ngaravatomanga eo indrindra fa rehefa aloha sakafo ka sarotro izay zavatra izay fa ohatranay any amin'ny faritra Vakinakaratra zao tena andeha zahay nanao fakakevitra hifotony mandray mikolekte andreo taraina rehetra ilainy vahoaka akoatra ny olana ara-tsosialy satria efa hitambarana ny jiro tapaka efa hitambarana ny rano tsy misy ny fahantrana lalina miaraka eto daholo isika miara mahita dia misy kosa nefa zavatra tokony ho takiana akoatra n'ireo olana ara-tsosialy ireo satria Madagasikara le resaka nalalitra manidina ary nindray mety tafiditra ao iny raha amin'izay resaka izay fa isika androany tsy izay ny olana
fa mava ary mamaly ny etaetam-bahoaka avea ilay prime ministre dia tsara itsika amin'ny asany izy hoa ary raha tsy mahavita an'izay izy dia miaraka amin'ny vava koa tsika midiny eny amin'ny 13 mai manongotra azy teo indray. Azo adika mazava fa noho ny fandraisana ny fitantanana makany amin'ny rafitra ara-dalàna no antony nandraisan'ny filoham-panjakana ny vondrona SADC mikatsaka mandrakariva ny fanajana ny lalam-pandrenana ny fitondrana izay misy ho hiatran'ny faneho-kevitra. Za mino hoe mety tsy izay angamany any no tena olana fa ilay fanjakana mijoro amin'izao fotoana miezaka no hoe anara-dalàna, miezaka tsy ala ao anatin'ny constitution dia za mino fa mieritreritra zareo hoe fanajana n'ilay constitution amin'ny apahany angamany a lalana mitondra makany amin'ny reconnaissance internationale, angamany a lalana mitondra makany amin'ny fitoniana dia ataony aloha zay fa za mino fa mipetraka foana le esprit mahamiaramila azy dia tsy ala lavitra amin'izay resaka hoe nampindramina azy vonjomaika aloha nomena azy vonjomaika aloha ny fahefana dia avy eo mikarakara fifidianana sy ny sisy satria zareo fa niteny hoe ao anatin'ny roa taona farafahelana izy no eo dia mbola miverina amin'ilay zavatra nylazaiko teo ihany aho hoe rehefa ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny zavatra nampanantenany sy nyresahany indray izy dia avy hatrany kodongotatsika eny amin'ny 13 mai indray miala indray satria fa mitapitaka. Tsy ho vita ao anatin'ny roa taona ny fanarenana ny Madagasikara ho hiatran'ny fanazavana kanefa tokony hisy lalana mazava izorana ao aorian'izao tetezamita izao, izany hoe fananganana fototra ara-politika sy ara-toekarena maharitra no tokony ho tanjona fa tsy fampanantenana fotsiny ihany. Madagasikara efa 20 taona zao nahazo fahaleovantena ary mandraka androa Madagasikara dia mbola mahantra tany mahantra malagasy sahirana. Za mino fa mety tsy vita ao anatin'ny roa taona ny famahana ny olana rehetra eto Madagasikara fa kosa amin'ilay anarana hoe tanjareo hoe refondation sy ny sisa le zavatra atao io dia mino aho fa farafaratsiny hita le lalana mazava mety izora Madagasikara hoe aty ny lalana fa tsy ty dia anjaran'ny teknisianina sy ny mpisehatra ara-politika sy izay olo-pirenena rehetra resy lahatra amin'ny fanovana tia napetraka eto amin'ny tany sy ny firenena indray no manohy ny asa fa vita ao anatin'ny roa taona ohatra ny anjaran'ny miaramila. Mitaky faharetana ny fanarenana ny firenena saingy mitaky mangarahara sy fahaiza mitantana ihany koa raha tsy mahavaly ny etaetam-bahoaka ny fitondrana vaovao, tsy ho sakana ny faneho-kevitra sy ny fanoherana amin'ny endriny ara-dalàna sy ny fidinana andalam-be ho hiatran'ny nambarany. Nilaza moa ny filoham-panjakana fa mikatsaka mpiara-miombona antoka afaka miara-miasa amin'ny Madagasikara no amafisiny fa hanapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'ny lasa ny fitondrana tarihany, fanombohan'ny fanovana, ny fanintanana, ny fanorenana vaovao sy ny fanavaozana ihany koa. Misy ny fandraisana fanapaha-kevitra izay mivoana amin'ny tanjona ny raisana. Isy ny fanovana tanteraka eto Madagasikara hoy ny VMI na ny vondron-kery manova ifotony raha nanao fanambarana androany. Manohana ny fiadidiana iombonana amin'ny fanavaozana izy ireo ary mitaky ny sata fototra hitondrana ny tetezamita. Mitaky ny anatanterahana ny fandravana ny androm-panjakana mpanao lalàna misy ankehitriny sametrana rafitra asolo azy ny VMI ary manamafy ny fahavononany André Anjara amin'ny rafitra rehetra tongavana amin'ny fanovana ifotony andravana ny rafim-panjanana eto amin'ny firenena izy ireo toy izao ny makasika izay fanambarana izay. Mahatsapy izahay fa manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mivoana amin'ny tanjona ny raisana dia nisihany fanovana tanteraka eto Madagasikara. Miteraka resabe ny fanendrena ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta satria ity farany dia fantatra fa efa nitantana andraikitra maro tamin'ny sehatra maro ara-panjakana izay nahitana olana ara-pitantanana voaresaka matetika teto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ny fitoriana nataon'ny randona sindikaly ny orinasa-panjakana CNAPS. Marina fa izahay dia nandray anjara nahatanteraka izao tolom-bahoaka izao ka manana adidy hiaro ny tolona. Amafisinay fa manohana ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana izahay ary mitaky ny sata fototra hitondrana ny tetezamita. Takinay kosa ny anatanterahana ny fandravana ny androm-panjakana mpanao lalàna misy ankehitriny ary ikarohana iombonana ny asolo azy.
manamafy ny fahavononanay andray anjara amin'ny rafitra rehetra ahatongavana amin'ny fanovana eto amin'ny firenena masina ny tanin-drazana. Mijany eo amin'izay vaovao izay ministra teknisianina no ilaina azona mamaha vitrany ny olana ara-tsosialy sy ara-teknika nitarika ny tolom-bahoaka hoy Arson Zagasy izay manaiky fa nanaraka ny lalam-panorenana ny fanendrena ny praiministra saingy zava-dehibe ny fametrana teknisianina afaka mamaha ny olana sedrain'ny vahoaka malagasy taty bavony Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Mila manaiky ny praiministra vaovao alohan'ny vahoaka fa kosa anaovana antso amin'ny filoham-panjakana ny tokony ametrahana ministra teknisianina mazava ny voalazany lalàna fa nisy olombava-bahoaka maro anisa no manendry ny praiministra ary tsy adikevitra izany anjaran'ny filoham-panjakana araka izany no mamaly ny etaetan'ny vahoaka sy afaka mamaha ny olana ifotony izany hoe mila olona teknisianina. Fa zao kosa nefa zay mahita hoe rehefa tonga mifanendrena ny membre ny gouvernemanta mbola mazava ihany koa fa tena andraikitra ary manana andraikitra mifanendrena mpikambana anaty gouvernemanta zay ilay filoham-panjakana ka raha eo kosa no hita hoe tsy mamaly an'izay filana teo anivon'ny tolona zay dia ny fanarenana ny firenena dia any angamba ny vao manakolazaina zay le nitarika ny tolona ataontsika hoe tany Tuiliara mahakasika zay fa ny prime ministre iny dia napetraka iny aloha zany satria ao anaty lalam-panorenana mazava le izy tsy anjara ny filoham-pirenena no manolotra prime ministre fa anjara ny antenimera-pirenena manendry no ataony zay tolotra avy any amin'ny antenimera-pirenena zay anarana anankiray araka ny nambara ny filohan'ny antenimera-pirenena no tao anatin'ilay fanolorana dikan'izany mazava iny fa avy any amin'ny antenimera-pirenena ilay premier ministre fa ny fanendrena membre gouvernement efa nambarako teo fa raha ohatra kosa ka hoe tsy teknisianina tsy hamaly an'ilay ataontsika hoe fanarenana ty napetraka ohatra zao hoe ngeza be andradrainy gasy rehetrarehetra zany ataontsika hoe harenakibony tany zany dia tokony olona fa fantadaza amin'izany tsy maninona manona ohatra hoe ohatran'ireny ataontsika hoe docteur Brice reny fantatry ny gasy rehetrarehetra raha fananaovana sondage dia hoe olona ohatran'ireny zany teknisianina mafy no tokony apetraka amin'izany toerana ngeza sy ekeny rehetra zany. Ny tsy fisitrahana ireo filana fototra no nahatonga ny tolona ka noho izany mila olona afaka mamaha ireo olana teknika ireo aloha izay vao omena toerana hafa ireo mpanao politika ho hiatran'ny fanamafisana. Mazava ilay tolona teto satria miainga avy amin'ny tolontsika ny nitarika ny tolona teto aloha dia ataontsika hoe nisy ilay mpanao politika fa ny tena hoe nitarika ny tolona teto dia olo-pirenena no nitarika ny tolona zay natonga nena hoe hetsiky ny olo-pirenena zany hoe miainga avy tamin'ny filana tsy vita an'ilay mpitondra zany hoe l'olana ara-teknika donc vaolana ara-teknika zay no nay ka raha hanarina antsika satria teteza mity io dia olona hanarina ny ilaina zany hoe teknisianina mafy an'ilay zavatra takiny vahoaka fa rehefa tonga amin'izay ny fotoana hoe ifidianana zay ataontsika hoe filoham-pirenena sy ny rafitra rehetrarehetra eo dia miverina mpanao politika ny fahefana zay zany no eritreritray ny tolo zay ary atao hoe nitarika an'izany tolo zany fa ny anay dia hoe iza no havita iza no hamaly etaetam-bahoaka jereo ane zany zavatra tenena hoe ina moa ny olana amin'ny resaka fanendrena PM satria naninona le izy solombavam-bahoaka nandray an'le izy amin'le hoe mpanao politika no manendry an'le izy satria député mifanaraka amin'ny zavatra neritreretin'ny vahoaka ve ny vahoaka ny zavatra ilainy dia ny hamaly filany fa tsy resaka kajy politika no amafisiny fa mila jerena akaiky ireo mamaly ny fitakiana rehetra natao mba hahafahana mamaha farany izay aingana ireo olana rehetra ireo. Ny anay ny tombana dia le hoe napetraka amin'ny programma ho tanterahana ao anatin'ilay tetezamita antsika zao aza mbola manofy aloha dia hoe iza no hamaly ny olana ao anaty tetezamita jiro sy rano dia le hoe apisy tarasasady hoe fitsandrahana n'ireo le ataontsika hoe harena misy eto mba hisy vola tsy hakinantsika loha amin'le ataontsika hoe le firenena velona zay le natonga ny anan'olotra tsisy fandraisana aminay akory le anaran'olona ny teny to ohatra andraisika hoe docteur Brice zany tsisy fandraisana aminay fa tonga dia fijery mivahoaka mihitsy no entinay hoe olona ohatran'ireny no tadiavin'ny vahoaka hoe hipetraka amina département ohatran'izay fa mino maromaro anao fa raha olona ohatran'izay daholo ny apetraka isaky ny département voavaly le filan'olona aloha anatin'ny tetezamita dia ahitana an'le vokatra satria ireny tsy ho baikona mpanao politika tsy ho baikona toko politika fa rehefa tonga amin'ny fifidianana dia samy miezaka mampandany ny olonany dia mipetraka amin'izay ny kotany anatina ministera. Rehefa tafapetraka ho ity mpanao politika ity ireo ministra teknisianina ireo dia afaka miroso kelikely amin'izay toerana ilainy ireo mpanao politika izay tokony hanampy an'ireo teknisianina ireo amin'ny famahana ny fototrolana iainany malagasy.
tsy mijoro ho mpanohitra intsony RMDM fa mandray anjara amin'ny fanohanana ny fitondrana fanavaozana na izany aza nefa mitazona hatrany ny foto-kevitra fototra momba ny itsiny sy ny fitiavan-tanindrazana ny RMDM. Manamafy izy ireo fa tsy fitadiavana seza no tanjona fa fanatanterana didy amin'ny fiarovana ny soiombonana sy ireo zavatra notakina tamin'ny tolona miantso ifampianoana ny RMDM manoloana ny fanendrena Praiministra ary mitaky fitandremana amin'ny fampiasana fahefana. Narcisy Karazafy, mbola avatsara trany. Tsy mpanohitra intsony ny RMDM manomboka eto fa efa lasa mpanohana ny fitondrana ka noho izany niova ho rodoben'ny mpanohana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Na izany aza tsy miova ny foto-kevitra ny orenana hoy Pasteur Edouard Tsarame satria atao lahara-pahamehana ny rariny sy ny fitiavan-tanindrazana izay napray sy nijoroany RMDM hatramin'izay. Manana didy sy andraikitra izy ireo amin'ny fiarovana ny fitondrana indrindra ho an'ireo ny tolomana mba tsy ho verimaina ny ezaka sy ny lalana no diavina nazahoana ny fahefana tsy mitady seza ny RMDM ho hiatran ny fanamafisana. Ety am-boalohany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa tsy mpanohitra intsony ny RMDM ary miova ho tahaka an'izany koa ny anarana hoe rodobeny mpanohana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa tsy rodobeny mpanohatra ao anatin'izany fanohanana izany tsy toy ny fanaony olona rehetra zay niarantsika nahita sy niarantsika niaina teo aloha manohana foana na mety na tsy mety fa ny RMDM indray manana foto-kevitra ijoroany dia tsy hiova amin'izany foto-kevitra izany dia ny marina ny rariny sy ny hitsiny ka niza zany hoananay ka mandeha mahitsy manao ny marina mandeha ho an'ny tombotsoan'ny firenena dia teneninay raha tsy mandeha amin'izany dia ahitsinay satria tanindrazana no anohananay olona fa tsy hoe fitiavana olona manokana fa ny fitiavanay any tanindrazana. Manoloana ny resabe mikasika ny fanendrena Praiministra nanambara ny RMDM fa ara-dalàna zany saingy rariny ihany koa raha ho saro-piaro amin'ny tolona nataony ireo vahoaka. Noho izany indrindra ilaina ny fifampianoana ho hiatran'ny RMDM ary mila ianarana ny fahaizana mandray fanehoan-kevitra sy fitarainana izay lesoka lehibe tamin'ny fitondrana teo aloha. Didiny tsirairay zany no manome cadre mazava ny antony na nolorana azy ny antony nanendrenan'ilay Premier Ministre fa manjavozavo amin'olona le izy ka mba hialana zay fotoana mba hiasan'ny Premier Ministre amin'ny fotoana aingana lasany misy fitavozavozana noho le fanakianana be dia be manjary tsy afaka miasa le Premier Ministre fa didin'izay nanolotra azy aloha hatreto no manazava mba hahaizan'ny rehetra ny lalana tokony alehany na ny fanohanana tokony atao na ny fanitsiana tokony anitsiny na ny fanampiana tokony anampiny didiny rehetra zany zay fa na izany na tsy zany tsy mety kosa nefa ny manao zay fomba rehetra votsotra le fitondrana efa ampelatanatsika zany kosa dia tsy mety zany zay fa tokony saro-piaro tsika amin'ny fitondrana zay efa eo ampelatanatsika tsy ho vototra amintsika fa zay kosa tsy midika hoe dia andeha anohana fahatany na andeha fa anjambana fa misy cadre tokony fanazavana sy fampiresahana. No amafisiny izy ireo fa tsy azo ataony mamotsitra ny fahefana efa eo am-pelatanana ary tokony hijoro amin'ny fitsimpitondrana sy fahavononana anompo vahoaka ny tompon'andraikitra rehetra fa tsy atoerana na ampiodina ny fahefana ho an'ny tompontsoa manokana. Noraisiny kolonely Randrianirina Mikael filoham-panjakana malagasy ny maraina teo ny solontenan'ny SADC tonga mba mitahiraka manokana eto Madagasikara. Fiaonana ifantoka indrindra amin'ny fandiniana ny toetra rà eto Madagasikara ary aritra hatramin'ny sabotsy ho avy izao ka aorian'izay no ivoaka ny tatitra ofisialy. Ny ministry ny rambahiny Malawi no mitarika ny delegasion'ny SADC. Fanadihadian'ny Narcisy Karazafy sy Ishambola Avatsara.
noraisy ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika tariany filohampanjakana ny kolonely Mikael Randrenirina ny atoandro teo nisy olo-tena ny SADC izay tonga eto Madagasikara amita iraka manokana fionana iompana amin'ny fandiniana ny toetra rahan-kehitriny eto Madagasikara aharitra hatramin'ny sabotsy ho avy izao ity fionana ity isy fifanakaloza-kevitra sy fifampiresahana lalina mandritra ireo fotoana ireo ka ivoaka ao aorian'izay ny tatitra ofisialy Ramatoa Maro Dominika Kachal Ministry ny raharaha-mbahiny ao Malawi no nitarika ny delegaciona ny SADC nandritra ity fionana ity. Akoatra izay, tsara ny manamarika fa mbola tsy nisy fanambarana ofisialy hatreto fa ny kolonely Randrenirina Mikael no filohan'ny SADC tsy araka izay niparitaka nanomboka ny maraina teo fotoana izay nandraisan'ireo delegaciona ny SADC ireo amin'ny alalan'ny fionana ny tampony any no anaovana fanovana eo amin'ny fitariana ny SADC izay mbola tsy nisy tao ary ny fionambe natao teto Madagasikara farany teo noho izany fifampiresahana diplomatika eo amin'ity vondrona ity sy ny fitondrana malagasy no misy tsy misy fandraisany amin'ny fanovana ny fitariana ny SADC raha ny angom-baovao voaray hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray malona ny olana tsy fanarahany fitsarana sy ny fandrarana ny fonja dia manao antso amin'ny tsy tokony isiana fitsabana amin'ny asan'ny fitsarana tokony ajaina ny fahaleovantena ny fitsarana hoy ny SMM. Ankoatra izay nanambara ny filohany fa tsy ny fitsarana no namoaka amponja ireo olona maromaro izay voalaza fa gadra politika. Didim-pitsarana no nampidirana azy ireo tany amponja ka tompona andraikitra ireo namoaka azy ireo no mafisy ny SMM fa leo tsindry ireo mpandraraha eny amin'ny fonja sy ny fitsarana ka mitakiva olana aingana sy entitra atao anatin'ny 27 raha tsy izany dia miditra amin'ny fitokonana ny sindikany mpitsara eto Madagasikara. Fanadihadiana. Mitaky fepetra maika sy entitra ny sindikany mpitsara eto Madagasikara manoloana ny olana lalina miseho amin'izao fotoana eo anivon'ny rafi-pitsarana sy ny fandrarana ny fonja. Nametraka fepotona 27 izy ireo ho an'ny tompona andraikitra mahana ny olana tsy fifanarahan'ny fonja sy ny fitsarana mibosesika ireo olona efa voatsara sy tokony hiditra amponja na eo aza nefa izany tsy manaiky handray voafonja intsony ny mpandraraha eny amin'ny fonja ka izay olan'izay no mila vahana farany izay aingana hoy ny fanazavana. Tsy manakana ny fitokonan'ny mpandraraha fonja izy sanatriavana zany fa izao efa miteraka tsy haiko ahoana moa zany encombrement na efa mibosesika ilay olona misy tokony ampidirina ponjavonja maika sy ny sisa ary efa memenona ny anivon'ny fiarahamonina hoe ilay olona toriny any tokony hiveriny fa higadra na mandady dépôt izay zava-misy ary misy olona mety tokony hivoaka ihany koa liberté provisoire didim-pitsarana izay mamoaka an'ilay olona eo zany lay olana ao anatin'ilay izy. Ny faharoa indray ihany koa ianareo mpanara-baovao no nahitanay sy nahafantaranay an'izany fa nisy ny sortie régulière na voafonja maromaro izay heverina hoe nolokoana tao ambadika natao hoe gadra politika dia na eny io izahay no resahany izahay dia nanontany tena hoe nahita olona izay teny amin'ny fiarahamonina teny gadra politika avy etony tsy fantatray aloha fa didim-pitsarana no nabiditra an'ireny tany amponja tany dia andraikitra izay namoaka an'ireny olona ireny ary izay tsy anaiky. Miteraka resabe ihany koa ny famotsorana olona maromaro izay nolazaina fa gadra politika nilaza mazava ny SMM fa tsy avy amin'ny fitsarana no nivoahan'ireo olona ireo fa tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra tsy nisy nafantatra mazava didim-pitsarana no napiditra ireo olona ireo tany amponja noho izany dia andraikitra lehibe no miandry izay namoaka azy ireo hoy ny SMM. Manoloana izany miantso fanadihadiana lalina sy mangarahara mikasika io trango io ny SMM. Fa za aloha eto samy teny tsy avatean'ny fitsarana namoahana an'ireny olo ireny. Fitsarana teneniko tsy miteny ministera fitsarana tia TPI anosy sy any périphérique sy sisa. Ny famoahan'olona raha misy taratasy any hors d'élargissement na grâce présidentielle sahalan'ilay nataony ex-président Andrinirina Rajoelina hoe ty misy grâce remise totale de peine dia avoay hoe mpitsara iza no namoaka voafonja tao tamin'ny mora na tany amin'ny faritany hafa mety nisy zay tao anatin'ilay fotoana
ny tokoana ny pénitentiaire mety namoaka zareo hoe didim-pitsarana koa sy ty avoaka le olona tsy fantatra fa ny zavatra ny voaboaka be nanerana ny tambazotra serasera sy ny evako jery dia tsotra hoe be da be ny voafonjana voaka tao tsy tokony ho tany anatin'izany lista na hoe détenu pour motif politique izany tsy afaka hiteny aminareo aho hoe iza le izy satria na izay koa manontany tena hoe iza ny olona namme baiko hoe avoaiko reto ka raha fanovana ny tediavina zay angeny efa nidivana teo hatramin'izay hoe elao iko baiko lava ampiasa mpanjakana io normal ange mpanarahany fonja raha mitokony tsy hoe miaro an'zareo fahatany ny tenako fa iko baiko lava io no mahatonga ny zavatra io ka raha hanovotsika elao dia n'izao aloha iko baiko lava io. Ankoatra izay na neo hevitra momba ny fanapa-kevitra ny filohampanjakana ny ampiatoana vonjomaika ny fifananana rehetra hidirana amin'ny asa-panjakana ny SMM nambaran'izy ireo fa fanapa-kevitra mety zany mba hampangarahara ireo fifananana rehetra ka saina atao. Indraindray le fotoana mbola anaty somary sakorokoroka tsy dia milamôtra zao ny misy mpanao lavatanana amin'io resaka concours io dia zany angatahako hoe tsara mihitsy ilay décision hoe aleo aloha hiato fa ity raha miato le concours ny fangatahan'ny SMM dia hoe efa misy lista nireo candidat ao dia tokony hivoaka mazava sy tokony tsy ampy intsony mba ho sincère tsara ny concours izay andeha fa tsy hoe anokatra avidy concours indray anampy an'le ireo efa mandeha ireo rehefa aveo rehefa vita iny afaka manao concours vaovao hafa indray arakaraky ny fandaminany ny mpitondra fanjakana fa tena mafisiko izay hoe ombako manana raha toka izay tokoa lay izy ilay hoe aleo aloha hiato ilay concours marina hoe efa niomandreo candidat reo sisa fa tombotsoandreo candidat reo zay mba tsy hisy indray fomenomenona na apireo hoe ny zanaky ihanina ho ny lasa mpitsara zanaky ihanina lasa ny zaosy zao koreny fianakaviandry ihanina koreny ohatr'ohatr'ohatr' zao fa aloha andeha dia mafisiko foana le teko hoe fanovana le izy efa anisan'ny fanovana koa zany. Anampitandrina ny SMM fa tsy azo ekena intsony ny fibaikona sy ny fitsabahana amin'ny asan'ny mpitsara sy ny mpandraraha amin'ny fonja ary mangataka fanajana tanteraka ny faleovatena ny fitsarana izy ireo ho fiarovana ny asan'ny tany tandalana eto amin'ny firenena. Ny roso tamin'ny fitokonana ireo mpiasan'ny rirama eo anivon'ny Jiramambojatovo ambony tsy mbola tonga any amin'ny fatapahana jiro sy rano zany fa isy ny service minimum ataon'izy ireo raha ny fanamafisana tsy mijana netsika raha tsy rava ireo rafitra tsy naomby napetraky ny fitondrana teo aloha fanampanazavana eo amin'ny sariny Mateo Prancy. Nampiakapeo ny tokony ireo mpiasan'ny rirama mitaky ny fanovana ny rafitra tsy naomby nentin'ny fitondrana teo aloha ka tsy matafavoaka ny fitantanana ity orinasa mpanjakana ity. Tafitra ao anatin'ny fangatahana izy ireo ny andravana ny sata vavaon'ny rirama izay manomevana ny mpandrara indrindra ny fanoerana ny fitantanana ireo mpelatana ny vahiny. Ny tsy fetezana ny fitantanana tsy mety atao anatin'ny orinasa jirama. Mazava ho azy ny fandravana n'ilay statut vaovao nataon'ny fitondrana teo aloha izay mivarotra ny orinasa any ampelantanany ny mpandraraha ny fitantanany orinasa jirama eo ampelantanany ny vazaha izay mbola manam-pirofo fa mbola voazanaka isika amin'ny lafiny rehetra noho izany mbola tsy vita ny tolona ka hitaritanay ny mpiara-miasa rehetra ary atsonay ny voaka malagasy rehetra hanoana fa mbola eo ambanin'ny vahoany ny fanjanahantany isika raha tamin'ny 1975 tsika hatramin'ny 1995 tsy nisy an'izany délestage zany nationalisation ny ainana mbola manodidina ny 300 miliara ny tombatra azony jirama ary ny everina hoe ny jirama mihitsy ary ny namelona ny fanjakana fa rehefa tonga ny banque mondiale dia nisy ny lalàna 98 029 sy ny 032 manao hoe libéralisation du secteur de l'électricité dia nopitehana nomena mpandraraha ny système de production dia lasa manao varotra fahatyantoka sisa le fanjakana dia ny fanjakana mihitsy zany zao miditra amina mpandraraha dia izay système zay tsy maintsy ravana hoe tokony ho raisa ny fanjakana 100 isan-jato ny tobo-pamokarana rehetra hikarakarahantsika ny vahoaka malagasy fa indrindra ny économie ho an'ny firenena fa raha mbola hitoy izany isika dia tsisy dikany ny nanesorana tsy hoe ihany rajoelona ny adivana teto fa ny rafitra izay tsy resiny zareo satria nalemy le fitondrana dia manaraka ny
ataon'ireo mpananobohatra ireo mpanjana tany moderna dia maty isika izay zany mbola mila divantsika hatramin'ny androany azo foanana ny delestazy saingy miankina amin'ny fanapa-kevitra sy ny finiavana politika hoy ny fanamafisana rehefa rava ny fangejana sy ny rafitra tsy naomby azo ataony manarina tsikelikely ny orinasa amin'ny alalan'ny fanomezan-danjan'ny teknisiana sy ny fiarahan'ny fanjakana miara-miasa aminy hoy ny fanamafisana ny fialana ao anatin'la fangejana aloha zany ny atao hoe fahafahana voalohany ary eo ny ahafahana mandehany amin'ny fampandrosoana raha malalaka isika zany dia mety ho angakangana ny fanarenana raha ohatra kosa tsika mbola teriteritery dia mbola ho lava zany ny fanarenana satria ny fitondrana rehetra atao anatin'izay 30 taona zay ny dia niteny daholo fa hampandroso na ny Madagasikara hanariny anjirama hanao zay anatsara ny jirama fa tsy afaka isika zany hoe rehefa mbola eo ny tery sy ny tsindry dia mbola sarotra ny teny hoe hoavitra ny orinasa jirama fa raha miaraka kosa ny fitondram-panjakana hiaraka amin'ny teknisiana ny jirama haingana kokoa isika amin'ny fanarenana azy io everiko fa mifanontaniana reo hoe ho foana ve ny delestage azo foanana ny delestage fa miankina amin'ny volonté sy ny décision politique tsy mbola tonga ny anatin'ny fitokonam-be ka mankany amin'ny fanapahana jiro sy rano ny piasa amin'izao ny fanazavana isyny service minimum ataon'izy ireo eo anatrihan'ny fitakiny mandrindra tokoa miezaka izahay andefa ihany aloha ny jiro sy ny rano sy anome zany fahafahapony mpanjifa arak'izay azonay atao zany sy vitanay aloha mbola tsy miditra amin'ny fitokonam-be zahay na hoe miverina ny fitokonam-be zany fa mbola misy ny service minimum andraisana ny mpanjifa rehetra milaza ny anamafy ny fitokonana ireo piasa eo am-piandrasana ny fandraisana fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana miantso ny rehetra mba hitandro ny filamenana sy ny fitonina satria ilaina ny faindrena ny fisoroana ny fikorontanana ara-tsosialy ny zanaky ny vakina karatra na ny fiteva manohana ny fanovana sy ny fanavozana atomboka amin'izao fotoana izao fanarenana sy fampandrosoana ny firenena ity fikambanana ity izay izy mampatsiahy fa tsy tokony atao rano dikain'izy iny ny fahatry vakina karatry ny Narcisse Karazafy mbola avatsara manohana ny fanavaozana avy ny fotony mba ahafahana manarina ny fampandrosoana ny firenena ny fikambanana ifanampiany teraka vakina karatra ary ny solotena ny distrika rehetra miantso ny rehetra mba hitandro ny filaminam-bahoaka sy ny fitoniana ny fiteva ary namafisin'izy ireo fa ilaina ny fahendrena sy ny fitoniana mba tsy hanampitrotraka ny fikorotanana manana andraikitra amin'ny hoavin'ny taranaka ny tsirairay ka manentana ny zanaky vakina karatra anome anjara birikiny amin'ny fananganana ny firenena namafisin'izy ireo fa tokony averina amin'ny laony ny lanja ny fambolena sy ny fiompiana indrindra amin'ny faritry vakina karatra izay 20% ny mponina ao aminy dia tantsa sy mpiompy avokoa ambara araka izany fa efa afaka miroso amin'ny asa amin'ny fikambanana ara-tsosialy azy ny rehetra eny anivon'ny faritra ka izany indrindra no ilazana fa izay voatendry ny bran nasionaly no misolo tena ny fikambanana amin'ny sehatra rehetra ikatrohana eto anivon'ny firenena manaraka izany amin'ny maha olo-pirenena malagasy dia iaraha malala fa mandalo vanim-potoana sarotra ny firenena ka manainga ny fikambanana ny hery-velona na mpanao politika na société civile hitondra ny tantsotroka zaza sy tsirairay avy amerenana amin'ny laony ny fiainam-pirenena ny fiteva dia miainga amin'ny zao fanambarana zao dia manolo tanana amin'ny mpitondra fanjakana mijoro araky ny voalaza ao anatin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny satamfe farany tsindrinay manokana ny fanirinay ho rafitra fakakevitra amin'izay fanapahana mifandraiky amin'ny fitantanana ny faritra vakina karatra manokana ankoatra izay tsy tokony atao rano dinikain'ny zinga ny zanaky vakina karatra amin'ny fametrahana rafitra vaovao aleo zanaky vakina karatra ihany no mitantana sy mandray andraikitra satria izy ireo no malala ny zava-misy sy manana drafitra anatsarana ny faritra ho hiatra ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany makasika ny toetry ny andro kosa indray isan'ny tombo hery ilay rivo-doza trendre ary lasa fort tempête tropicale ny tanjany ny ariva teo mila miomana araka izany any amin'ny faritra avaratra sy avaratra tsy nananosy fa ho mafy ny fitsokon'ny rivotra ary ho betsaka ihany koa ny orana amin'ny fanantonany vinavinaina any amin'ny 200 kilometatra akaiky ny antsiranana no andalovany amin'ny sabotsy alina na ny alahady vao maraina raha ny fampitambavao ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro fanampanazavana tany amin'ny 530 kilometatra tsinanana somary avaratra tsinanana antsiranana no nisy ny foibe ny trendre ny tolakandro teo ny tombo hery ka lasa forte tempête tropicale 60 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary natao fitra na tratra 520 kilometatra isan'ora
Nikisaka ny akandrefanisy tato anatin'ny enora farany ka nafaka 20 kilometatra isan'ora. Antoniny hatrany ny tontolo ivoarany ka mampahazo hery ireo raombaratra niaraka aminy raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety hotoetry ny andro. Anoindiny akandrefany amin'ny akabeny ity rivo-doza ity ato anatin'ny 5 andro manaraka. Iaratsy miandalana kosa ny tontolo ivoarany manomboka rahampitso. Na izany aza dia vinavinaina ho voatazona ny tanjaka tempête tropicale modéré mandritra ny 3 andro manaraka. Andalo any amin'ny manodidina ny 200 kilometatra avaratra ny tsirana ny trendra ny sabotsy alina na ny alahady vao maraina. Tsy manamba na hivantana ny Madagasikara trendra raha ny vinavina hatreto hoy ny fanamafisana. Na izany aza dia hitondra rotsakorana betsaka kokoa amin'ny tapany avaratra Tsinananosy ny rahona miaraka aminy. Vinavinaina tratra 30 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ato anatin'ny 4 ora ny zoma 4 oktobra hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Mety hitarika fikortanana samandra raha andavanandro, fiandroana ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakarany renirano ary fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo ity tranga ity. Iaratsarany ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morontsiraka avaratra sy avaratra Tsinanana ka nonja be na ahery ny ranomasina ary ho mafy ny fitsokony rivotra. Maresaka avy any ivelany nofoanana ny feonan'i Donald Trump sy Vladimir Poutine no kasaina tao any tany Budapest. Tsy ilaina ny feonana raha tsy misy vokatra mazava hoy Donald Trump, na izany aza mitoy ny fifampiresana ary diplomatika dia mbola mitoy ihany koa aza ny fanafiana taon'ny Rosia mitaky famitsarana ravetrany ireo firenena Europeana. Fanadatiana. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa tsy ho tanteraka amin'izao fotoana izao ny feonan'i Donald Trump sy Vladimir Poutine izay tokony atao tany Budapest tamin'ity herinandro ity. Feonana tokony nandiniana ny ady eo Ukraine. Nilaza Trump fa tsy te hiona amin'ny Vladimir Poutine raha tsy misy vokatra mazava ary hijery ny fivoaran'ny toetra rà aloha ny tenany. Na dia nofoanana aza ny feonana teo amin'ireo filoha roa tonta, mitoy kosa ny fifampiresahana eo amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny amin'ny alalan'ny antso atarobia izay nolazaina fa nahafa-po. Ankoatr'izay, nampitandrina ny filoha Amerikanina fa mamono teny ireo firenena roa tonta, Ukraine sy Rosia, no ny isan'ireo miaramila maty anarivony isan-kerinandro. Hatreto, mbola tsy nisy fanampahan-kevitra noraisina hoy ihany Trump fa ho ampahafantarina amin'ny manaraka izany. Nojahiviny koa fa tsy nisy vokatra ny feonana farany teo amin'ny États-Unis sy Rosia. Mbola mitohy hatrany koa ny taroka bomba nataon'ny Rosia ao Ukraine. Taky fampitsarana aingana ny ady ireo mpitondra Europeana sy Ukrainiana. Nilaza kosa ny Kremlin fa mila fanomanana lalina ny feonana amin'ny filoha Amerikanina. Nitsahatra tanteraka ny fiainana andavanandro tao Gabès noho ny fitokonana faobe any Tunisia. Mitaky ny fanakatonana ny toby simika tunisiana ny mponina noho ny fahalotona sy ny fasarotana ara-pahasalamana aterany. Mihoatra ny 200 ny olona voapozina ka ny ankizy no tena lasibatra. Raha mbola tsy tanteraka ny fampanantenana fanakatonana hatramin'ny 17 dia mitaky fepitra entitra vetrany ny vahoaka. Mikatso tanteraka ny asa mandrara ao amin'ny tanàna ny Gabès noho ny fitokonana faobe atao ny mponina sy ny sindika mitaky ny fanakatonana avy hatrany ny toby simika any groupe chimique tunisiana. Voapanga ho manimba ny tontolo iainana sy mampidi-doza ny fahasalaman'ny vahoaka ity orinasa ity. Hatramin'ny fiandohan'ny volana septambra, mahery 200 ireo tranga fanompoizinana hita ka nisan'ireo lasibatra indrindra ny ankizy madinika. Nanomboka tamin'ny taona 2070 sy 700 no niasa ity orinasa ity, izay nampiasa asidra manimba aingana toy ny acide sulfurique sy ny entona toxique na ny ammoniaque ka mivarina mivantana any an-dranomasina sy eo ny amin'ny rivotra ireo fako simika. Tao anatin'izany, niaiky ny tsy fampy ny fikojakojana ireo fitaovana ny manam-pahefana ary efa nanambara tetikasa fanadiovana maromaro ho tanterana mialoha ny taona 2020. Na izany aza, efa hatramin'ny taona 17 no nampanantena ny fanjakana fa ho fanana tanteraka ny toerana saingy mbola tsy tanteraka izany hatramin'izao. Any nataon'ny gouvernemanta dia ny fampitsarana vonjomaika ny fanariana fako simika any an-dranomasina tao aoriany ny fitarainan'ny vahoaka sy ireo mpikatroka izay milaza fa io orinasa io no tena antony mahatonga ny fanjavonan'ireo biby sy ireo zavamaniry an-dranomasina tao Gabès.
miandry etsika entitra sy fepetra mazava avy amin'ny fanjakana ny mponina izay efa ela no niaritana ny voka-dratsy ny fahalotoana rivotra sy ny ranomasina. Mitoy ihany koa ny etsim-panoherana amin'ny endriny samihafa manerana ny Tunisia. Menaka motera fotsiny ihany ho sakafon'ny lehilahy iray indiana 13 taona. Monsieur Mange Tout kosa no iantsona ny teratany frantsay iray satria ireny vy, vera, fingotra, plastika ireny no foto-tsakafony. Miraikitra tony lakoly ny hoditry id ireo no tranga hafakely entiny sara anjaratiana amintsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity araoary. 13 taona tsy nihinan-kanina afa-tsy menaka motera ihany ity lehilahy iray antsona hoe Wael Kumar avy any Karnataka. Menaka motera no tsonjotrona isan'andro nandritra ny 13 taona. Tsy nihinan-kanina ny tenany ary tsy narary mihitsy koa nefa. Milaza ny mponina ao an-toerana fa salama tsara i Kumar na dia teo azy izany fomba fiainany hafahafa izany. Tsara ny manamarika fa mbola ho porofona ara-tsiantifika ity fiainany Kumar ity. Vera, plastika, vy ireny no any daholo ary mahalany bisikileta sy roplanina maromaro i Michel Lotito antsona hoe Monsieur Mange Tout. Teratany frantsay afaka mihinana na inona na ilo i Lotito izay tratry ny aretina antsona hoe pika, aretina izay mahatonga ny olona ihinana zavatra tsy fihinana. No arotiny izany ka vao 40 taona izy dia nanao sao maro. Nandritry ny androm-piainana dia efa nanatelina bisikileta 20, kadi 10, fahitalavitra 7, fandriana vy 2, solosaina 1, ody vy 500 metatra ary nahatraminy fiaramanidina. Tsara ny manamarika fa matevina tsy mitovy amin'ny an'olona rehetra ny vavoniny ary ny asidra ao dia mahay kokoa azy. Teo anelanela ny taona 77 sy 790 roa taona teo no ninanany ilay fiaramanidina Kasina 50 ka natao pièce détachée vao nohaniny. Nametraka tantara tao amin'ny Guinness Book of Record i Lotito no ireo zava-bitan'ireo. Nodimandry tamin'ny taona 7 teo amin'ny 50 taona ny tenany ary tsy nisy nidirana ilay izy nihinan-kinam-pona no nahafaty azy fa zavatra hafa mihitsy. Jamie Conid, lehilahy manana hoditra miraikitra be toy ny lakoly ary mitana ny Guinness World Record ity Amerikanina ity no izay hodiny miraikitra be izay ka azo ametrahana zavatra nefa tsy menjera. Somary mafana kokoa noho ny mahazatra ka miteraka ventouse voajanahary ny hodiny ka mamela azy azona zavatra isan-karazany amin'ny lohany sy ny vatany tsy misy lakoly. Zavatra voaporofo daholo vao mena sertifika ho an'ny Guinness des Records. Tsy misy idirany Hermesna ihany koa ity nahazo ny Jamie ity. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy. Mankasitraka fenanao tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.